5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Aiza hoeza ny fanasaziny ireo tompon'andraikitra sy ny orinasa Jirama manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny raha toka ireny navoaka ireny ny sazy ho an'ny mpanjifa izay tara fandoavana faktura. Mbola misy ve ny fitsonjovana ny mpanjifa manoloan'izay. Tsy mbola nisy didim-pitsarana vaovao nivoaka naseho manafoana ilay sazy 2 volana nomeny ny mpitsara Britanika ny Romy Andrianarsoa tranga izay manamarina trany ny ayay ny mpanara-baovao fa fanalefahan-tsazo no azo nyity olona akaiky any Andry Rajoelina ity. Tsy mitsaratra ny tolona raha tsy mivala ny fitakiana rehetra. Ireo mpianatra eny Vodivorana izay nanohy ny hetsika androany. Tsy ekena ihany koa izy ireo ny kalendrie mivoaka mikasika ny vatsim-pianarana 3 volana raha toka enim-bolana no takiana. Miteraka olana goavana ny fampifangaroana andraikitra ka tokony andraisana fepetra. Hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Tanandava distrika amin'ny Beroro faritra Atsimo andrefana. Isan'ny miharihary voalohany amin'izany ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Any ivelany nametra-pialana amin'ny Prime Ministre atao Bangladesh taorian'ny fihetsiketsehana goavana izay nafatesana olona manodidina ny 90 maly. Androany vahoaka maro no nitandrotra ny azo ny lapa ny Prime Ministre tao Dakar. Aniditra ny lapa avetrany saingy tsy natazana amin'ny Prime Ministre izay efa nanainga ny Inde araka loharanom-baovao ny antsiprian'izay. Migadondray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo klasy tombo vavy manasana ihany koa. Anaraka izay tony mahazatra matoa an-datsoratra nondeha anokafantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Aiza hoaiza ny fanasaziny ireo tompon'andraikitra sy ny orinasa Jirama manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoan'izao raha toka efa ireny navoaka ireny ny sazy ho an'ny mpanjifa izay tara fandoavana faktura. Mbola misy ve ny fitsonjovana ny mpanjifa manoloan'izay sa izay fanapahan-kevitra mety amin'ny sain'ny mpitantana ihany no raisina eto amin'ny firenena matoa an-datsoratra. Farany herinandro teo ny serasera navoaky ny orinasa Jirama manamafy fahosaziana ny mpanjifa tara fandoavana faktura. Aroso mialohan'ny fahafolon'ny volana ihany koa ny daty fitsinjarana izay faktura izay. Izany hoe raha io fampitana vaovao nomen'ny orinasa Jirama io, izy fiakarany 500 ny faktura ho an'ny volana manaraka raha toka tara ny fandoavana azy. Tsy mijanona eo, mety afara amin'ny fanapahana jiro sy ny fanesorana ny kontera ihany koa izany sazy izany. Dia mba ahoana ny sazy omenany Jirama sy ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ity délestage lavareny saika ho mandava-taona ity. Dia ahoana ihany koa no mikasika ireny fitaovana fampiasa ao an-trano na ireny fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, simba noho ny fiakarana na ny fidinana tampoko ny herinaratra ny Jirama. Maro ny olona very asa noho ny fahatapahan-jiro lavareny. Misy fepetra ve raisy ny Jirama mikasika izany? Tsy misy resaka ve ny fahatiantoka ateraky ny tolotra tsy zarizary avy amin'ny orinasa Jirama ka ireo mpanjifa trano no asaina mibaby ny tsy fahombiazana? Tsy ny mpitondra fanjakana ihany koa ve no tokony hosaziana satria ny lokaloka sy nampanantena ny vahoaka malagasy fa ampitomboana avy roeny ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama efa 5 taona mahery zay. Ankoatra ny jiro, mijaly ary mitaraina ihany koa ny mpanjifa manoloana ny fahatapahan'ny rano. Tsy mijanona eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany fa efa miparitaka hatrany amin'ireo renivohim-paritany hafa. Ohatra amin'izany ny ao Mahajanga izay voatery ny vidy rano 2,4 ariary ny isaky ny bidon 20 litatra, ny mpivarotra sy ny isan-tokantrano noho izay fahatapahan'ny rano izay. Ohatra ary porofo mivaingana amin'ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra ity resaka herinaratra sy ny olan'ny Jirama ity. Raha mpitondra manana vina sy paikady fanarenana, tsy efa mba nisy ve ny fiovana na dia amin'ny ampahany fotsiny ihany aza ny olan'ny herinaratra eto amintsika? Tsy efa mba tokony ho niraisina ve ny sosikevitra ireo teknisianina malagasy
manana fahaizana sy traikefa amin'ny famahana ny olana herinaratra eto amintsika. Tsy nisy izany rehetra izany, ka izao sisa no hiafarany. De lestage mitombo andro manalina, ny vola omena ny jirama mitombo andro manalina. Ny mpanjifa nefa tsy mitsahatra ny akana vola amin'ny fomba ankolaka tahaka izany. Ireny aza nefa, raha mba midina an-dalambe ka mitaky ny zony ny mpanjifa, mpitandro filaminana amin'ny rongo-basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika no setriny. Tsy misy vahaolana maharitra avy amin'ny jirama. Aiza marina ny tena hitondrana ny firenena malagasy, sa ve miankina amin'izay fetanam-po sy izay lalovan'ny saina fotsiny ihany. Ny tena olana dia ilay tsy firarahina ny mpanjifa manoloana ny tolotra tsy zarizary araka ny tokony ho izy omena azy ireo. Manaraka izay, ny fanampenam-bava sy ny ramatahora ka tsy misy afaka maneho hevitra sy mitaraina manoloana ny zava-misy. Mananotanina ny loza araka ny fomba fiteny, ary misy aza ny miteny fa efa tena miatra manaina ny loza eto Madagasikara. Miamahazo vahana ny fitondrana jadona eto amintsika, saingy mbola tsy tara ny fanakanana izany. Adidi ny olo-pirenena tsirairay avy no mijoro sy mandany tsirariny amin'ny endriny rehetra mba tsy ho lasa nofinofo fotsiny ihany ny demokrasia. Ny demokrasia izay azo raisina sy faritana tsotra hoe fahafahany isam-batan'olona maneho hevitra, lavitry ny fanembatsembanana ny fahalalahan'ny hafa. Efa nanana ny demokrasia nampiavaka azy i Madagasikara azy izay, saingy ny nopoteny mpitondra fanjakana ankehitriny noho ny tsy fahampiany ny fahalalana sy ny kolotsaina politika, ary koa ny tsy fahaizana mitantana. Nopotena satria na inona anehoana hevitra, na aiza toerana misy, tapimbava sy ramatahora avy hatrany no setrin'izany. Mbola tsy nisy fanehoana hevitra ankalamanjana teto amintsika, ka tsy nahitana mpitandro filaminana, mirongo-basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika. Mbola tsy nisy fitakiana, ka nijoro arofanina araka ny asa tokony ho sahaniny ireny mpitandro filaminana amidina ifotony ireny. Iverenantsika eo ny vaovao mandidina an'izay famatsiana herinaratra eto Madagasikara izay rehefa avy eo, fa hatramin'izao tsy mbola nisy ny didim-pitsarana vaovao nivoaka na naseho. Manafoana ilay sazy 12 volana nomeny mpitsara Britanika ny Romy Andrianarsoa, tranga izay manamarina trany ny ayay ny mpanara-baovao fa fanalefahan-tsazo no azony olona akaiky ny Andry Rajoelina. Voaheloka noho ny fanaovana kolikoly ity fa tsy fanafoanana ny sazy araka ny ezahana voizina amin'izao fotoan'izao. Honina saina. 17 ora taorian'ilay fivahinianany Romy Andrianarsoa tao amin'ny TV5 Monde, fa herinandro mahery taoriany nivoan'ny fonja tany Royaume-Uni, tsy mbola nampiseho ny didim-pitsarana, manamarina fa voadio, tsy meloka ny tenany, mandiso sy manafoana ilay didim-pitsarana, sazy nomeny ny fitsarana Britanika ny volana meteo. Hatramin'ny androany araka izany, mbola mitombona ny aya sy ny fomba fijery ny mpanara-baovao araka ny notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao omaly fa ilay ERS miatra ny Royaume-Uni no mety ho antony na hatafavoaka ny talegn'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika olona akaiky ny Andry Rajoelina ity tany amin'ny fonja Britanika, fa ihany koa noho ny fepetra ny raisin'ny gouvernemanta Britanika entina ampianana ny isan'ny voafonja any an-toerana. Ny fonja ny Royaume-Uni izay miafino ankehitriny araka ny angom-baovaon'ny tanterahana. Araka io, avoaka mialohan'ny fotoana ireo voafonja efa nahavitany saziny tamin'ny ampahany. Ny marimarina kokoa efa nahefa ny ray ampahefatry ny saziny araka ny didina avoaka ny fitsarana. Ireo mivosy izay nahavita 12 volana tamin'ny 12 volana saziny. Eo ihany koa ny hoe tsy ampidoza ny filaminana, toy ny hoe voasazy noho ny asa fampiroroana, faminon'olona, fanolanana sy ny sisa. Ny antitalen'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika ity, kolikoly sy fitadiavana tombontsoa manokana no vesatra iampangana azy ka mifanaraka amin'izay fepetra izay ihany koa. Ankoatr'io, isan'ny fepetra ny zareo Britanika ihany koa ny hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena izy ireo ilay voaheloka. Ireo mivosy izay fantatra fa zoam-pirenena roa ihany no ananany, dia ny frantsay sy ny malagasy, ka mbola mendrika azy ihany koa araka izany ny ho avoaka ny fonja. Izay misitraka ity endrika fanalefahan-tsazindry zareo Britanika ity, izay tsy mahazo mampiakatra intsony ny raharaha amin'ny ambaratonga mpitsarana ambony, fa efa dida mipetraka ilaina avoaka ny fitsarana teo aloha. Izany hoe raha ny toerana misy ny Romy vosy amin'izao, ilay didim-pitsarana nivoaka ny 10 volana meteo, izay manasazy azy 12 volana antranomaizana, tsy azo ny anaovana appel intsony, fa efa izay no didim-pitsarana. I Romy vosy raha teo, vao nivoaka iny didy iny efa tsy nahenoana trangana fandavana intsony. Manampy ireo voalaza ireo, tsara fitondrantena, nanana fitondrantena mendrika nandritra ny fitazomana azy tany am-ponja, na ilay hoe bonne conduite naverimbery ny Romy vosy tamin'ny fivahinianany tao amin'ny TV5 Monde.
fa manamafy ny ayahin'ny mpanara-baovao ihany koa ny fahitanan'ireo mivosy any frantsa toerana nandraisany TV5 Monde azy satria ankoatra ireo fiapetra voalaza etsy ambony isan'ny masotsivana apetraky ny britanika ihany koa no hoe vao mivoaka ny fonja dia miala avy hatrany ny sistany na ny territoiren'ny Royaume-Uni ka alefany amin'ny firenenany haviny ary tsy mahazo mandingana ny Royaume-Uni intsony manomboka eo. Anton'izany raha ny angom-baovao tanterahana noho ilay olona efa voaheloka sy mbola mibaby heloka araka ny didim-pitsarana britanika ka raha mandidy io fifanarahana io miatra avy hatrany indray ilay sazy efa nomeny ny fitsarana azy. Izay ve hoy ny mpanara-baovao no nahitany ny Romi-Vos tao Paris renivohitry Frantsa ny sabotsy teo. Raha ny fantatra ihany koa avy amin'ity fepetra misy any Royaume-Uni ity, voafonja maro avy amin'ny firenena samihafa no nivoaka ny fonja araka ny tanjona napetraky ny governementany an-toerana fa tsy Romi-Vos irery ihany. Ireo voalaza rehetra ireo izay tsy niresahan'ny Romi-Vos nandritra ny fivahinianany tao amin'ny TV5 Monde ny sabotsy teo ankoatra ilay hoe bonne conduite. Manamafy ayahin'ny mpanara-baovao io ihany koa ny horonan-tsary natao ny fanerisoherinay vao androany tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Contrat io ERS io soniavana. Rehefa manao sonian'io ianao dia miengagenao mandra-patapitry ny ainao io. Asay voavoaka ny ara le didim-pitsarana milaza fa voadio izy raha marina zany satria ny zavatra misy dia ny contrat de ERS no ananany no soniavana ary raha iny andana miverina any Royaume-Uni ndao mihitsy tsika senao Romi dia ho any miverina any Londres dia raha ohatra ianao ka voadio dia manana droit izy itory ny NCA sy ny Gemfield any Londres mangataka dommage intérêt hoe isa dia nigadra nandritra 2.5 volana noho ny zavatra tsy misy nefa zao blanchi fa tsy afaka manao an'izany satria vao mitotona eo amin'ny aéroport dia voasambotra. Ity rara Romi-Vos ity izay nampitodika ny masony izao tontolo izao teto Madagasikara ary nandratsendrika ny firenena malagasy. Manoloana izany miantso ireo ambaratonga pahefana maefa eto an-toerana anoho ny fanadihadiana sy ny tanitandalana ny mpanao politika. Gaga aloha gaga satria avy any Londres tonga dia miakatra plateau. Zany hoe zavatra tsy mbola fahita zany tonga dia misexprimer izy ao amin'ny TV5 Monde. Hatreto dia mbola tsisy nde ataoko hoe zavatra manam-porofo mivaingana tena hoe preuve tangible zany mahakasika ny libération anty ex directrice de cabinet ny présidence ty zany. Fa ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia ny fiverenana an-tanindrazana ka inona ara ny zavatra manaka ny fitondram-pandrakana zany raha ohatra ka tonga eto Madagasikara izy tsy anao fanadiadiana lalina kokoa zany mahakasika nyty raharaha ty zany satria azadino fa rehefa miresaka atsika ny raharaha James Field zany dia tena nampihemitra ireo mpampiasa vola betsaka zany teto Madagasikara. Azay raha teo nahatonga le IDE zany tamin'ny mandahan'ny filoham-pirenena voalohany dia tena tsisy mihitsy tena zéro boribory mihitsy zany ny promotion d'investissement zany teto Madagasikara. Mety ho gaga ny rehetra hoe ahoana no ahafahany fitondram-pandrakana mandray an-tanana ny raharaha mahakasika ny Romi-Vos zany nefa izy raha teo anisany talekabinetra ny filoham-pirenena zany nandrisy nahavoaroy azy tao anatin'ny ty raharaha ty zany. Tsy manakana antsika velively tsy hanao fanadiadiana sy ohatra ny olon-tsotra rehetrarehetra ihany io andrasany be sy ny maro zany ny ahafahany fitondram-pandrakana zany amin'ny alalan'ny raha fitsarana misy eto amintsika zany na ny Bianco io na ny PAC io na ny raha fitsarana tsotra eo enanivon'ny TPI dia afaka atao tsara ny manao fanadiadiana zany. Ny fanadiadiana tsy midika hoe tena hoe omeloka koa izy ao anatin'le tantara tsy fantatra. Andrasana ihany koa ny finiavany Andry Rajoelina amin'ny anarany Mangarahara anome toromarika ireo ratsa mangaika isan'ambaratongany anokatra fanadihadiana momba ity rara Romi-Vos ity manoloana ireo ayahin'ny mpanara-baovao ary ny fandraisany Tsay Christian sy izay governemanta ho avy eo ihany koa entina anadiovana ny sarin'ny Madagasikara izay maloto eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vokatra ity raran-kolokolo goavana na voasaringotra olona ambony ity. Araka ny fanatsidika tao anatiny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao teo nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny orinasa Jiramanjo malasa teo milaza ny anasazy ireo zaitara fandoavana vidin-jiro tsy ny fanatsarana ny tolotra sy ny fanarinana ny orinasa mpanjakana ny mahamaika ny tompon'andraikitra ho ny mpiaro ny zomim-panjifa izay nanamafy fa tsy misy ny fitsonjovana ny voaka malagasy raha mbola ny zava-misy ankehitriny no jerena ny alarany avison. Nanaitra ny maro ny fanambarana nataony teo anivon'ny Jirama izay hianivoaka ny zoma lasa teo. Fanambarana izay hiafanapaha-kevitra amin'ny hiafanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa. Raha ny hita nefa
sazy no arangaranga fa tsy ny fanatsarana sy nisy hafanafoanana ny fahatapahanjiro lavarindry tsy misy fiafarany. Nampafantarina atao anaty ny fanambarana izay atao afara ohatra gadila ny fepotona handoavana ny ajiro ao anatin'ny faktura ny mpanjifa iray dia iarany ny sazy ny volana manaraka. Sazy izay ho tonga amin'ny fampiakarana 10,100 ny faktura ny volana manaraka. Ny fanapahana ny fanesorana mihitsy ny compteur. Famonoana ny mpanjifa ny ataon'ny tale general vaovao fa tsy ny fanarenana ny orinasa driramatra ny fanazavana. Zany latsambaratra ihany ny mpanjifa eto Madagasikara. Raha naino an'iny tamin'ny zoma ariva ny amin'ny hoe raha ohatra ka tsy voaloha anatin'le fotoana fanarano anatin'ny faktura ny jiron'ny mpanjifa dia tapahana dia avy eo ampiakarina majorena 5% amin'ny volana manaraka. Dia avy eo raha mbola misy fandonana fantena dia asorina ny compteur. Ohatrany gaga ihany ny mpanjifa malagasy amin'izao fotoana izao fa nanomboka tamin'ny 1975 ny joron'ny jirama ho orinasa-mpanjakana tsy mbola nisy ohatry ity zava-dozy ty zavatra amin'iseo ity ho an'ny mpanjifa malagasy. Dia zao magaga maninona le mpanjifa malagasy zay tena mandohan'le vola na taraiky ara na tarakely ara no asiana vesatra tahaka zao fa izy raha tena tsy mandohan'le jiro ao anatin'io jirama io any amin'ny ministera ange tsy mandoha jiro any anatin'ny instance publique io commune na district tsy mandoha jiro dia mahalasa eritreto hoe so dia zavatra hafa ty ataon'le DG ny jirama vaovao ty sy le mpiara-miasa aminy. Tsy ny mpanjifa izay efa mitondra ny mafy amin'ny ataon'ny orinasa drirama sy ny tsy fahaiza-mitantana no atao fanetsina ny banka eo anivon'ny orinasa drirama hoy ireo mpiaro ny zony mpanjifa. Ary tompona ndraikitra amin'ny fanampotehana ny vahoaka malagasy ny tale vaovao sy ny mpiara-miasa aminy raha ny fanazavana. Tsy ny fanatsarana ny tolotra no omena ny mpanjifa no atao fa ny fanasaziana izay entina amtehana hatrany ny vahoaka malagasy. Dia bato tale général tamin'ny valandresaka tamin'ny 11 juillet hoe vavandona namoaka an'le izy hoe mahatratra 1 milliard 1500 milliards d'ariary nitsosan'ny jirama. Dikan'izany ve izahay mpanjifa malagasy amin'izao fotoana izao zay mamelona ny jirama sy mbola sanapotika ny fiainaneta amin'ny jirama fa manampy any jirama raha ny vola alohanay no atao amin'izao zay ve andohan'io lavaka be any jirama io dia kapohana ohatran'izao momba anay miala tsiny anaovana zafady eritrereto ihany aloha hoaniny andeha matoa tale généraly sy le mpiara-miasa midy aty ambany aty ianareo no mitantana tsy miantso ny izany izy mihitsy anjara hafa ny anjaran'ny asa ny anjaran'ny hafa hafa ny anjaran'ny hafa fa ny anjaranao autorité compétente anao an'izay manao fitarainana fa tsy any amin'ny hafa mba tsy sindresaka hoe dia io manao an'izao zalahy SKUPC no miantso anareo eto sekretera mpandateraky ny fikamana SKUPC mba atao ve sy fanarahanareo amin'ny mpanjifa malagasy fa tsy mety io raha ohatra ndeha andro any ka tsy andoha vola sodo ny mpanjifa fa koa tsy andoha iza mandoha ny karamanareo tsy ny vahoaka malagasy mandofo ny volany drirama no tokony osaziana fa tokony hojerena ihany koa ireo rafitra izay tsy mandoha ny volany drirama hatramin'izay raha ny fanazavana hatrany. Tontolony fampianarana iazo ny vodovorona vetivetsika tsy mitsatra ny tolona raha tsy mivala ny fitakiana rehetra ho ireo mpianatra eny amin'ny politeknika vodovorina raha nanohy ny hetsika teny an-toerana androany. Tsy ekena ihany koa izy ireo ny kalendrie mivoaka mikasika ny vatsim-pianarana 3 volana raha toka 9 bolana no takiana ka eto Andriatsilavo. Vao maraina dia fanandoro-kodiarana nanamafy ny fitokonana ireto mpianatra ety vodovorona ireto. Ifaraikitra ihany koa ny fampiatsiana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana izay efa tonga marobe vao maraina teny an-toerana. Ny vatsim-pianarana enim-bolana no takiana no ilaina hoy ireto mpianatra ireto fa tsy vatsim-pianarana 3 volana izay ho raisina ao anatin'ny 2 volana araka ny calendrier navoaka ny ministera tompona andraikitra. Mitoy moa zany ny hetsika anay androany satria tsy indrinay tsara fa tsy ny bohosarerina ny vatsim-pianarana no takianay
fa araka nefa tsindrinay foana ny mpanao kasety hoe zavatra telo ny takinay dia ao mivadim-pianarana foto-drafitrasa VCS12 zany dia eo ihany koa connexion wifi namoaka ny calendrier moa tao ministera izay tsindrinay tsara fa bourse 3 volana raisina ao anatin'ny 2 volana izay tsy ekenay indrindra tamin'nisy namanay naratra fa ny fangatana manaraka zany dia hoe raha ny vadim-pianarana rery no resahana dia raisinay ao anatin'ny herinandro ilay 3 volana zay vao ekenay calendrier iny na raisinay ao anatin'ny iny calendrier navoakany zareo iny ny 6 mois zay ambona bourse tokony raisinay dia tsindrinay mazava ihany mihitsy fa averiko foana moa zany hoe tsy bourse rery no fangatanay fa eo ny foto-drafitrasa connexion wifi indrindra fa ny raha namanay zay latsaka tato anatin'ny campusnay dia tsy afelana very fotsiny tsy ekena ny fanomezana fampanantenana amin'ny fanatsarana ny foto-drafitrasa hoy izy ireo asa vita asa azo tsapaitanana no ilaina araka nefa lazanay tany aloha hoe tany amin'ny mois de juin tany zareo nisy fotoana nandalo tety dia efa nijery zareo dia tamin'izay nanadio moa nataonay tamin'izay dia nijery zareo hoe zao na raha lotanay hoe zao ny zavatra iainanay ity dia tena namety toky zareo fa hoe hanomboka le asa tamin'izany dia niandry mbola tsisy ka hatramin'izao dia izay moa tonga ny mitokony ohatr'izao foana tsy ivona hatrany isan'ny takiny ireto mpianatra votivorona ireto ny fanomezana afa-tsy-pianarana enim-bolana ny fanatsarana ny foto-drafitrasa izay tsy nisy fanamboarana tao anatin'ny taona maro ny connexion wifi ahafahana manohy araka ny tokony ho izy ny fianarana sy ny fikarohana tsy maintsy atao vaolana azo tsapaitanana no ilaina hoy izy ireo nanamafy ary tsy ekena hatramin'ny farany ny fampanantenana pokaty sy ny famahana olana ambony latabatra raha tsy mivaly ny fitakiana mitohy ny tolona sy ny fitakiana ataon'ireto mpianatra ireto raha ny faneo-kevitra mpamakafaka ara-politika manoloana ny zava-misy eny anivo ny anjery manontolo saika manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao manapirofo ny tsy fahombiazany politika mpanjakana momba ny fanabeazana ny olana miverimberina tao anatiny 5 taona farany ary namotika tanteraka ny lafin'ny fampianarana ihany koa tsy manana finiavana anarin'ireo lesoka ny mpitondra fanjakana izay azo adika ho tsy mirarany fiainam-bahoaka ihany koa Henri Florio. Isan'ny fanontaniana petraka ny mpanarabavao amin'izao fotoana izao ny hoe mbola mety amin'ny malagasy 17 tapitrisa sy ny solovam-bahoaka vaovao ireo ve ny fomba fitantanana ny firenena raha ny zava-misy isany tokony miseho eto amintsika no atao amin'ny tompo maso raha nita ankehitriny ny fototra lehibe miisa 3 afahana mitondra fampandrosoana ny firenena mihitsy no lasa njoro-mbala sy tsy tafiditra ao anatin'ny laram-pahamehana ny mpitondra fanjakana izay mijoro raha nambaran'ireo mpamakafaka ara-politika ary tafiditra ao anatin'izany setry ny fanabeazana mbola mety amin'ny solovam-bahoaka vaovao fidy ve ny hoe mbola ohatrin'ny io ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ka tsisy adefitra fa manohana tsy ampisalasalana manohana tsy misy fepetra ny gouvernemanta izay hitsangana io raha mijery ny lafiny fiainam-pirenena amin'izay tsika satria ny fanabeazana ny fototra ny fampandrosoana raha misy tendro anankitelo entina mampandroso dia voalohany ny kolotsaina ny faharoa ny fanabeazana sy ny fikarohana ary ny fahatelo dia ny famokarana tsy afaka miala amin'ireo zany tsika satria ireo fototra ahafahana mampandroso samatorina ny firenena ka ahoana zany ireo fototra anankitelo ny fanabeazana manomboka ny ambaratonga fototra aty amin'ny ambaratonga faharoa ary aty amin'ny ambaratonga ambony manahoana io hitantsika ny statistika voakan'ny banky iraisam-pirenena fa ratsy dia ratsy toerana misy a Madagasikara ankehitriny ary io raha moa le ataon'ny olona hoe niveau T3 ary tsy diso zany tena marina fomba ahoana fa atsika mandroso amin'izany manahoana ny famokarana eto Madagasikara marisarisa ny angovo ka amin'ny fomba ahoana nefa atsika tena mamokatra rehefa tokony izy olana fototra tokony vahana zany ny fanabeazana ny famokarana sy ny kolotsaina ankoatra ny fitakiana ny vatsim-pianarana izay olana miverimberina isan-taona tsy zarizary ihany koa ny fotodrafitrasa ary tsy voaloha araka ny tokony ho izy ihany koa ny karama ny mpampianatra isan-tokany tsy mametsiny an'ireo raha laza zandry eny amin'ny université amin'ny grefy mitaky ny zoany satria iankina ny zavatra be dehibe eny ny bourse fa tsy bourse fotsiny ny olana eny fa olana goavana ny université fa tsy olana bourse fotsiny eo ny olana bourse eo ny olana fotodrafitrasa eo ny olana mpampianatra zay
zarizary ny vola zay raisin'izy ireo eo ihany koa ny olany ara-pitaovana isan-karazany zay tokony ilain'ny mpianatra amin'ny fikarohana olana daholo zany midikany ny farafakeliny tokony fatoan'ny fanjakana zany dia ireo raha mahavita anareo ny fototra ireo ny antsika azotsika atao hoe efa afaka miainga amin'ny fampanotrona sika zao tsika sady tsy mandroso fa tena miembotra mihitsika tsy mijoro tsara ny firenena tsy fantatra eo ahoana no avin'ny firenena tsy fantatsika mihitsy hoe aizy Madagasikara tena tsy fantatsika hoe aizy fa raha fotodrafitrasa fotsiny atsangatsika tsy midika tsy hoe tsy ilaina diso be rehita ny tsy ilaina ny fotodrafitrasa satria nisy olona tonadevitra teto Madagasikara tamin'izany fotoana hoe tsy azo alina ny lalana zao nefa tsika miara mahita tsara fa tena sahirana tsy tafavoakytsika re zany tsy atao an'izay raha devitra hoe tsy ilaina ny fotodrafitrasa fa ahoana no tena ampiasaina ny fotodrafitrasa aiza le olona isitraka n'le fotodrafitrasa potehina tokoa va ny firenena ka ny lafi ny fampianarana no atao tsy zarizary sahala ny zava-misy amin'izao fotoana izao ino fanontaniana lehibe apetraka ny olom-pirenena dia izay ihany koa no entsika miseny vetivety eo anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny olany fananantany eto amintsika sy ny tsara ho fantatra entina miatrika izay eo ihany koa ny olana teraky ny fifampifangaroana andraikitra ao Antanandava distrika ny Beroro faritra Atsimo andrefana aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no anarahantsika ny antsiprian'izay. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Abatrany tongonklasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Mamany olany fananantany eto amintsika ny fisiany bifina ny birao ifotony fananantany. Eny anivon'ireny komuna maro reny ankoatr'izay. Ilaina ry zava-dehibe ihany koa ny fampafantarana sy ny fampianarana ny olona isitraka an'izony momba ny fananantany ka atao Andriatsilavo. Isany miteraka olana ara-tany eto amintsika ny tsy fampian'ny fahafantarana ireo zo tokony hositrahan'ny isam-batan'olona amin'izany. Araka izany, zava-dehibe ny fampianarana sy ny fampafantarana azy ireo momba ny fisitrahany ny tany araka ny tokony ho izy. Zahako zao raha tamin'ny premier mandat raha mandray olona 50 andro any ato am-birao ny olona 530 amindreo tena olana be ara-tany daholo. Rehefa nampianatra momba fananantany anefa nandritra an'izay premier mandat sy deuxième mandat zay ekena fa misy olona tonga ato aminany taraina momba nady tany fa juste sisa iresaka procédure fa tsy miteny akory hoe foana le ady tany fa ny ady tany misy foana hoy azoko lazaina zany fa raha ohatra hoe 700 ny olana ny ainana amin'ny ady tany tamin'ny fotoanandro azoko lazaina mba any amin'ny 30 na 520 ankehitriny fomba fijery ivelany moa zay fa tsy hoe misy atotanisa mazava eto ampelatany fa fomba fandraisanao olona fotsiny sy ny fifampiresanao aman'olona no hoe navaolan'ny olona le karatany satria voafahatra tsara hoe tiany tany satria tamin'ireny fandrefesana ny tanyny olona amin'ny fanaovana karatany fidinina ifoton'ireny dia le disadisana tatatra sy le refitankely dia voararoatra tany amin'le karatany dia mivao azy le izy. Amin'ny ankapobeny ireto ny dingana tsy maintsy arahina azona misitraka ny karatany. Fametrahana fangatana karatany eo anivony birao ifotony ny fananantany, fandraisana ny fanapahana mikasika ny fijirena ifotony ataon'ny commune, fampafantarana ny fangatana, fiantsonana ny voakasika anatrika ny fijirena ifotony, ny mpangataka, ny vaomiera
ny mpifanilan'ny tany sy ireo izay mety ho mpanohana, ny fitsirianay fotony izay hijerena ny mombamomba ny tany, aorian'izay ny fandraisana fanoanana, ny famitana ny karatany izay soniavy ny ben'ny tanàna. Rehefa vita ireo vao miroso amin'ny fanomezana ny karatany. Mamaolana ny fametrahana amin'ny birao ifotony fananantany ary resy lahatra amin'izany ny nenivon'ny commune. Ny eto mieritseritosika manokana ohatra, karatany latsaky ny ray alina no nozaraina. Intelo alatsinainy zao zahay no nizara karatany faobe satria fokotany anankisivy. No ny fahamaroan'le izy satria eo amin'ny ray alina latsaky eo le izy dia isaky ny latsinainy no nizaran'le karatany. Zany hoe isaka latsinainy dia nizara karatany 3,000. Izay tsy tonga le andro alatsinainy dia mandritry ny herinandro afaka zaraina foana. Dia ohatra koa tamin'ny latsinainy androany namarana anazy ny fokotany 3 farany, zany hoe manodidina ny 3,000 ny karatany zaraina androany. Fa reo olona 3,000 reo tsy voatery hoe tonga daholo naka anazy, mety ihany koa olona anankiray manana tany 5, 9 na 10 parcelle. Mahazo fahafapo ataoko angambo 570-valopolo isan-jato ny olona amin'izay resaka fananantany zay, satria io karatany zay vao nifatoatsika ny zarana taman'olona io misy ezaka be ataon'ny commune amin'io satria tsy mora ny droit aloha amin'le izy natao farak'izay mirary, nefa ny asa ao anatin'le izy asa be, fa nefa n'izay zavatra zay dia mahavaolana ny olona. Dia raha eto aminay aloha zany tena anisany matoa ny olona, tena ny olona mandeha tsy vizina ohatran'ny lakanjejo maketo aminay anao an'izany karatany zany, tena mahavaolana olona be dia be ilay karatany. Tsy aivina ny titra na boky tany azo avy amin'ireo tanympanjakana azo amidy izay omeny ny sambatra raha-mpanjakana misahana ny fananantany sy ny fandrefetsan-tany na ny domaine sy ny topo eny anivon'ny district, sy ny karatany azo amin'ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra, tsy vita kadasitra nefa nisy fanamatisa-molaly izay omeny commune amin'ny alalan'ny birao ifotony fananantany no pirofo manamarina ny zo amin'ny tany eto Madagasikara. Tsy voatery ho tanympanjakana avokoa nefa ny tany tsy vita titra. Ao ny tanympanjakana izay azo anaovana fangatahana, ao koa ny tany ho sokajiana ho propriété privée non titré. Iverenantsika ny famatsiana jiro sy rano fa hiazo amin'ny Mahajanga vetivetsika. Tao anatin'ny aizina sy ny tsy fisin-drano ny ankamaroan'ny vahoaka ny Mahajanga nanomboka omaly sy anio tontolo andro. Tapaka ny famatsiana rano sy ny herinaratra ny Jiramaka voatery nandeha amin'ny fokotany hafa, izay misy olona tsara sitrapo manome rano ny amponina vao nahita rano azo nampiasaina. Betsaka araka izany ireo asan'ny katso vokatrizay tamin'ity androan'ity. Anja Robert Kolomajanga. Tranga tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona no niaina ny vahoaka teto Mahajanga tamin'ny andro ny alady fa 4 ny volana aogositra sy ny alatsinainy fa 5 ny volana aogositra 2020. Tsy nisy jiro nandeha eraky ny tanàna, tapaka ihany koa ny rano ny Jirama ka namonjy ireo olona izay tsara sitrapo ny tondra bidon jaune milahatra rano ny vahoaka ny Mahajanga. Mijaly rano sady mijaly jiro, aiza ny misy atsika amin'izao toerana zao. Jereo izy eo milahatra amin'ny karana indray zany ndro malahelo atsika, fa le atsika samby gasy zany tsy mifalahelo. Ka mampalahelo zany zavatra zany, mila tonga any amin'ny lohany any zany zavatra rehetra zao. Jereo mahazo vahoaka zao. Nanomboka rango 6 heures maraina. Izy eo fa midi nefa mbola tsy mahazo rano. Miandry citerne zany fenona. Zay vao hita hoe hatramin'ny firy izy vao miala eto reo. Satria zay zao mipetraka ny arantany, zay zao mipetraka ny ranontany zany jusqu'à hatramin'ny omaly zao tsy nandeha mihitsy. Dia natao rano ampiasana amin'ny resaka hoe anaovana ny asa mandrara, zay zao mivarotra soja nefa ny tapaka ny asa satria tsisy rano mihitsy. Dia na ny fidiram-bola aloha zany dia tapaka ny amin'ny androany fa tsisy rano mihitsy loatra reto. Dia mbola zao milahatra be zao dia tsy ara hoe ahoana ny fandeha reto sao dia tapaka koa reto dia mety tsy azy dia mbola tsy fantatra loatra reto. Voromaro mihitsy zay satria le Jirama zany ohatra ny efatry maly le rano tsy nalefa andreo ziska zao mbola tsy mandeha ihany ka tokony ilan'le DG Jirama feverana zany le vahoaka malagasy fa tena mijaly mihitsy amin'le rano. Dia zao lasa milahatra eto hatramin'ny 5 maraina nefa teto zao mbola tsy mahazo rano ihany. Misy hatrany Sotemara tonga aty Makarara, hatrany Mahavoky tonga aty jiaby reo Makarara. Dia mba mangataka ny Jirama zany mba jereo akaiky le momba an'le rano. Zao mbola tsy mahazo ihany. Na ny andrahokan na ny sekiana tsisy rano. Na le mahatsara anazy aloha tsy mba mividy le olona fa mba maka fotsiny. Para mbola elam-bolo io tena sahirana ny vahoaka.
Zay tena mila jiro manamboatra volon'olona sy manao vernis kanefa ny jiro tapaka manomboka ny maraina iny misy ariva fandeha ody anao vao mipody misy izy tsy mipody mihitsy sahirana zany tsy mandeha le asa tena tsy mahazo client mihitsy zay ka rano tapaka jiro tsy mandeha zay manapody client foana tatoato tsisy tsena mandeha mihitsy omaly tolakandro tokantrano iray no maikilan'ny afo tao amin'ny fokotany Ambalavato ny jaliana ny rano saingy noho ny firaisankina ny fokon'olona dia voafehy ihany izany raha ny fanazavana ny fatomboan'ny afo ny tsy hainay fa mafy be zany ny afo nandeha teo dia fandray tanana tamin'ny mpiray tanàna zay namono ny afo tamin'ny trano tao zany rano zany tena tsisy pompe tapaka dia fanampinampy tamin'ny jirany olona manodidina nanome rano fandray tanana namono le afo pompier zao aloha tamin'ny le afo mbola tsy tonga efa maty zany le afo zay vao tonga ny pompier nandeha tamin'ny mala nandeha voaka zay mivady dia zany mamako teo dia zay efa olona ny antso anay hoe maitranareo tena fa tsy zavatra ny azo ndraisina mihitsy na dia kely ary ny fitaovana tsisy ny fananana nasy ny arinany amatoana tena tsisy voana ty azo mihitsy mba ihany koa ny dossier may mangataka nanareo mpitondra fandrakana ireo zay malala tanana mba hanampy anay fa tena hoe tsisy azo raisina izay tena nareo ny tavandrainay ary mangataka ihany koa ny amin'ina sy dia ao amin'ny APMF satria misy dossier mivadika ao amin'ilay fasikila mba hoe amin'ny fotoana mivadika mba mandehany mba tena hoe mba toanareo amin'izay tsotra izy le izy fa tsy hoe tena satria sarotra dingana natao navitahanan'izay fasikila zay nefa n'izao fahoriana no amin'izao fotoana izao tena hoe tsy ahita vola intsony zay hoe andeha mbola hanao départ vaovao hoe départ zéro zany fa tena mba mangataka nareo amin'ny PMF betsaka ny fitaovana simba betsaka ihany koa ny asa mikatso ny amin'ny afitsoko ny fatapany ny jiro sy rano ny jiramaty eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha ny loharanom-bavao dia misy fantsona vaky eny amin'ny toby fampakaran-drano eny am-pombona vony ka ny ato tanteraka ny famatsin-drano manerana ireo fokotany maromaro teto Mahajanga tampon-tanàna tao anatin'izay roa andro izay ny groupe ny centrale thermique miisa roa izay ampiasain'ny Enelec mamatsy ny herinaratra eto tampon-tanàna ny Mahajanga dia miankina tanteraka amin'ny tosiky ny rano avy amin'io famatsin-drano am-pombona vony io ihany koa raha ny fanazavana etsy ankilany efa eo andalam-panamboarana tanteraka ny fantsona izay vaky ny tompona ndraikitra avy amin'ny jirama saingy betsaka ny asa mikatso mijaly tanteraka ny vahoaka raha vao tsy misy jiro sy rano miterakolana goavana ny fampifangarona ndraikitra ka tokony andraisana fepetra onibe ny tanàna ao amin'ny commune Tanandava district ny Beroro fatra Atsimo Andrefana isan'ny miariary voalohany amin'izany ny firongatry ny Tsifandriam-Palema ny hany an-toerana Gaeton Andriatsilavo. Tao anatin'ny enim-bolana izay nirongatra ny Tsifandriam-Palema ao amin'ny commune Tanandava district ny Beroro. Tsy hita ny solombavambahoaka hitondra ny taraina sy ny etaeta ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna avy ao Tanandava. Alatsomby Alatsamaso Tapadoa vaky fasana zany daholo ny zavatra mampiororo ny vahoaka dia moa ve aiza ary ny solombavambahoaka anay hijeran'izany aiza ny solombavambahoaka anay hitarainan'izany dia moa ve tsy hitan'ny solombavambahoaka anay ve zany fa manino izy ary matora Tananarivo foana fa tsy mijery anay aty amin'ny districtny Beroro atyky mijery anay hoe inona ny zavatra mahory anareo atao amin'ny districtny Beroro dia izy naveriko teo na ny districtny Beroro raha sy hitany ahoana ma zay tsy varakady ny varakady zahay very zahay manenga anareo mpitandro filominana manenga anareo lehibe anambony any aza ataonareo kilabao zahay zanako nareo zahay jerenareo ny problème zay mandradanay vahoaka ao amin'ny districtny Beroro ao ary ny zavatra tadiavinay vahoaka dia hoe mandry-palemana zahay mamboly zahay miompy zahay io anefa tsy mipetraky amin'izay tokony laonina zay tokony tadiavin'ny vahoaka
zany ny tadiavin'ny vahoaka amin'ny mpitondra surtout solombavam-bahoaka zany maneho ny etahetany ny vahoaka zao ny zavatra mahoro ny vahoaka ao amin'ny distrikany Beroa zay nefa tsy misy fa fanendrena etiseroa tsy lalàna mpanorena tokony hoentina fampivoarana zany hoe fanendrenao ny rakoto fanendrenao ny rabe. Nanamafy ihany koa izy ireo fa ny solombavambahoaka no isan'ny miteraka olana eo anivon'ny distrika. Ohatra amin'izany ny fanesorana ireo tompon'andraikitra izay tsy manaraka ny baikony sy tsy mitovy loko politika aminy raha tsy ilaza afa-tsy ny CB ao an-toerana. Efa nisy io hatram'izay raha vao sy magnaraky ny baikony dia efa tsy maintsy esorina zay. Efa sy lasa ny lehibe ny zandary sy ny lehibe ny miaramila ny baikony mpitandro ny filaminana agny aminay. Ohatran'izay koa ny eo amin'ny chef de district efa sy ny ministère natany ny baiko anazy fa ny solombavambahoaka ka rehefa sy fanaraka amin'ny politika ny sy fanaraka amin'ny baiko zay meny dia miala dans 48 heures. Tratran'izay ny CB Julien satria ny lasaky député dia nenjehiny. Magnino ny mpitandro filaminana ara esorina etiseroa atragna amin'ny chef de district nanomboka amin'izay nitondrako zay saiko mijoro aminareo saiko mampafantatra efa indimy nisy olo io chef de district ana io dia moa ve olo dimy zay ve dia tsy niasa ary ho rasy daholo ve zay olo dimy zay anatin'ny fitondranan'io chef de district ao. Chef de district vaovao am'izao manao ainy sy zavatra io chef de district ao dia menasevana mpitahorona fa rehefa sy magnaraky ny baikoko ianao dia ho esoriko ianao. Zany ve no atao hoe pouvoir amin'ity resaka politika tiky manenga zao ary mampafantatry isika Beroa ho indrindra ao amin'ny district ao amin'ny commune rurale-ny Tanandava mitongava tsaina sikany mitongava tsaina misahia mijoro amin'ny zavatra sy mety fa io zavatra atao sikan'io anenjen'olo atsikan'io tsy marina. Miteraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina eto amintsika ny fampifangaroana andraikitra, ny disadisa politika sy ny fikatsahana tombotso manokana. Tsy ahivina hatrany, ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, mirongatra ihany koa ny vakifasana amin'ny komina ambanivohitry Tanandava, distrikany Beroro, faritra Atsimo andrefana. Vao telakory, fasana 12 indray no nisy namaky tao an-toerana, ka fantatra nandritra izany, fa tsy ireo razana maina intsony, fa ireo razana lena, tsy mihoatra ny 3 volana indray no alain'ireo mpamaky fasana. Akany izy ireo taova raha nitranga tany amin'ny komina ambanivohitry Tanandava. Vokatr'izay, voatery mamindra ireo razana na any an-trano na any an-tanàna no nitaotry ny fahaverezan'ny razana ireo mponina ao an-toerana ankehitriny. Lafomba vao hafa anatin'izao fotoa mpialatsasatra zao maro ny fandikan-dalàna izay andraisany tompon'andraikitry ny fitaterana fepetra mahakasika ny sarandalana manifolda ny resaka vizity teknika ao Toliara ankehitriny. Fangatana fiara-miasa amin'ny mpitatitra sy ny mpandeha no ilainy avy ao amin'ny fitaterana amin'izao fotoam-pialatsasatra izao raha ny fanazavana. Miara-miasa amin'ny avy ao amin'ny sécurité routière moa izy ireo amin'izao fotoana izao ka misy ny fepetrarana manoloana izany raha ivoaka ny Toliara ny fiara iray. Ina daholo ary ny fepetra raisinay atao amin'ny sécurité routière ao anatin'ity vakansy ity. Voalohany indrindra zany dia ny ora fiasana raha ny mahazatra zany hatramin'izay dia amin'ny 7-4 ny ora fiasana dia nitarina zany firavana nitarina amin'ny 4. Izy io zany dia patongany amin'ny faran'ny volana septambra. Fa no manarakaraka izay dia tohizana hatrany zany ny fitsoriana fiara mianao fiangana eny izay ho atao eny amin'ny tobim-piatsonana. Dia isy ihany koa ny fitsoriana tapoka eny an-dalambe zay ho atao fitsiriana ireo fiara izay mbola tsy tomombana raha teknika, indrindrandrindra koa ireo fiara izay tsy manao ho an'izany fitsiriana raha teknika zany. Dia mifepetra ho raisina moa zany ho an'izay tsy manao an'ilay fitsiriana teknika dia misy sazy avy hatrany zay manifanaraka amin'izay. Dia manarak'izay entanina zany koa tsika ho an'izay andehanao eo amin'ny zotra mahazatra, ho an'ilay anao tsy maintsy atao autorisation spéciale any amin'ny ATT zany dia tsy maintsy manao visite technique spéciale na dia atao hoe mbola manana visite technique atsika hoe valide dia tsy maintsy manao visite technique spéciale aty amin'ny sécurité routière zay vao ahazo ny
autorisation spéciale avy any amin'ny ATT. Etsy ankilany manentana ny mpandeha ihany koa izy ireo manoloana ny famenona manifold sy ny fitakiana ny taratasy nandoavana ny sarandalana hahafantarana fa nampiakatra ny kooperativa iray na tsy ary ny fisorohana ny fisisian'ny mpandeha. Marina moa fa tsy misy ny fiakaran'ny sarandalana amin'izao fotoam-pialatsasatra izao raha ny fanazavana hatrany. Zava-dehibe ny sy ny fiaraha-miasa amintsika mpandeha ho antsika mpiasa ny kooperativa ary indrindrandrindra ho antsika mpamily fiarakodia. Ny zavatra misy mbola tsisy ny fiakarana sarandalana aloha hatreto dia ny zavatra angatahana fiaraha-miasa amintsika mpandeha zany rehefa mba mandeha takio ny tapakilana ny bietsika dia misoratra ao ny frais marina na loha. Ino manko no ahafahantsika mamantatra hoe nampiakatra ve na misy fanararaotana tao anatin'iny sa tena le frais marina no ny asa nampiasainy coopérative. Misy an'iny manifold iny zava-dehibe ny fananantsika an'iny. Ny angavianantsika mpandeha koa mba tena hanomeny renseignement marina, ny tena anarana, ny numéro téléphone tsona ary numéro karatra fa tena zava-dehibe ankinany fahatomombanany fandehanantsika zany iny. Io ma zany banquette io zany efa vita io avy aty amin'ny sécurité routière hoe arakaraka ty tobily toy zao ny banquette anatiny ao dia tokony ho zao zany ny olona andesinao anatin'ny tobily anankiray. Tanté amin'izay zany le mpitady satria te hanam-bola maro ampidirany olo maro anaty tobily ka eto amin'izay zany tiako resahana izy io zany responsabilité partagée io. Ndraindraiky zany tsy afaky manome tsiny avotsika le mpitady fa ndraindraiky le tsika voyageur koa zany miforcena ao mpitady satria malisa te handeha. Zay zany mahatonga anay foana zany anatin'ny ATT atao hoe miteny hoe tokony manao réservation lafa handeha fa tsy amin'ny fotoa ihandeha androany iny serenao le mpitady mila jala iha koa fa te handeha dia miditsy amin'ny anivo amizay le mpitady zany le consensus mamatsiraisana sady maka vola i no manome fahafampo anao. Raha zay zany mandika lalàna fandikan-dalàna zay. Araka izany dia manentana ny rehetra anaraka ny lamina sy ny fepetra rehetra napetraka ampilaza azy ireo raha misy ny minitsy manara-dalàna na mampiakatra sarandalana elana amin'ny loza mety iseho ny tompon'andraikitra. Iroso amin'ny fivoriam-be indray ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo aogositra zao ireo firenena ao anatin'ny fifanoarahany Nairobi. Fivoriam-be izay entina hitadiavana vahaolana maharitra amin'ny fiarovan'ireo harenan-dranomasina eto amin'ny ranomasimbe indianina ny alarany Everson. Ho tanterana eny amin'ny CCI Ivato ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo aogositra ho avy izao ny fionam-ben'ireo firenena anatin'ny fifanarahana Nairobi izay samy nanaiky ny fiaraha-miasa isamparitra ho an'ny toekarena manga maharitra fianatsarana ny fitantana ny ranomasimbe indianina ilan'ny andrefana. Amin'ny manosany Madagasikara, zava-dehibe ny fametrahana pakiady iarovana ireo alahongo raha ny fanazavana. Tena betsaka ny asa ao anatin'izany fitariana an'io fifanarahana io ary ny voalohany dia Madagasikara moa dia nosy dikan'izany hoe rehefa miresakitsika momba ny fiarovana sy ny fitantanana ny ranomasimbe dia tena manana andraikitra be Madagasikara ao anatin'izany ary betsaka ny vokatsoa sady vokatra azo tsapahitanana azontsika ao anatin'io fifanarahana io. Ny voalohany dia ny fitantanana maharitra ny alahonko indrindrandrindra ao anatin'ny faritra Sofia sy Boeny. Dikan'izany hoe tena nitondra tetikasa mba afaka manampy antsika ao anatin'izany fitantanana ny alahonkontsika satria iarahantsika mahalala koa moa fa betsaka ny mpanjony, betsaka ny malagasy izay miaina miaraka amin'ireo alahonko ireo. Zay ivony ny taona 2026 no natao ny fifanarahana ny Nairobi momba ny fiarovana, ny fitantarana ary ny fampandrosoana ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny amorontsiraka izay fandaminana regional ny ranomasimbe indianina andrefana ho an'ny fitantanana an-dranomasina mahary. Ny farany eto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany velomatompoko.
Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.